Mpianatra miisa 12 no nahavita fianarana teo anivon'ny Sehatra Teolojika ho an'ny Laika na ny Setela na fotaran'ny maro azy navoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly moa izy ireo ny Fitiavana no niompanan'ny fanompoam-pivavahana izay namohana azy ireo tamin'ny fomba ofisialy izay ihany koa no anarana nisalorany izy ireo. Famoahana ireo mpianatra nahavita fianarana teo anivon'ny Sehatra Teolojika ho an'ny Laika amin'ny faculté de théologie protestante Ambatonakanga dia nisy ny fanompoam-pivavahana miavaka izay natao teny amin'ny FJK Matranvato Ambatonakanga omaly alahady. Ny mpitandrina rakoto manana miisa izay mpandridra ny Setela no nitarika ny fanompoam-pivavahana ary ny mpitandrina aradi miisa Jona izay tonian'ny departementan'ny fiangonana ao amin'ny foibe FJKM kosa ny tenin'Andriamanitra izay nanao hoe aza vela izy tsy voaloha na amin'ny iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany. Araka izany tenin'Andriamanitra izany dia andian'ny fitiavana no nisalorany'ity Laika ity izay vao nahavita ny fianarany izay miisa 12 izy ireo ka 13 no vehivavy 24 ambiny kosa ny lehilahy. Nisy moa ny fanolorana faneva izay nataon'ireto andian'ny vanovaka ireto tamin'ireo andian'ny zandriny andimby azy. Ho an'ireo Laika maniry hianatra teolojia amin'ny Setela dia hanomboka amin'ny fiandohan'ny volana janoary amin'ny taona ho avy ny fisoratana anarana ao amin'ny faculté de théologie Ambatonakanga ihany. Anisan'ireo mpampianatra izany Setela izany ny mpitandrina François Maxime efa nampianatra teo amin'ny toeram-panomanana mpitandrina maro ihany koa izy sady efa mitana andraikitra maro amin'ny sahan'ny FJKM feno 20 taona na mpitandrina azy amin'izao fotoana izao. Izany fotoana izany fa ny fiereketany ny asa iombonana ny mahaolon'ny ecumenisme azy ary ireo fampianarana marobe sy fampianaram-pinoana zay nataony teto amin'ny FJKM hisy fampam-pivavahana zay ho tanterahana azy ao amin'ny FJKM katedraly Analakely amin'ny alakamisy fa 13 ny volana Desambra manomboka amin'ny ora sasany tolakandro. Manasanao mba iombam-bavaka amina zany riavana malatra iombam-bavaka amin'izany mpanompon'Andriamanitra zany sika ary hitondra zay zakatsika avy isam-piangonana ihany koa mba ho fanohanana ity mpanompon'Andriamanitra ity. Alakamisy 13 Desambra amin'ny ora sasany ao amin'ny FJKM Analakely. Isy ary ny fanompoam-pivavahana anasan'andrehetra amin'ny FJKM katedraly Analakely amin'ny alakamisy avy izao anomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro.